Mbola manonona trano ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpianakavy finoana eto amin'ity fitandremana ity ry havana ary dia faly hitondra ny afatr'Andriamanitra araka ny Jeremia 10:12. Engane ny fanahin'ny tompo mbola hitarika antsika iorona bebe koa amin'ny finoana ary tompo ahafantatra ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Jeremia 10:12. Vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba fa mpamorona ny zavatra rehetra izy ary ny Israely ny firenena lovany, Jehova tompony maro no anarany. Jeremia mpaminany ny atrika ny vahoaka an'Andriamanitra, ny vadika tamin'Andriamanitra, tonga mpanompo sampy ka niondrika tamin'izay natao tanana, niondrika tamin'izay heverina ho sarobidy toy ny volamena sy ny volafotsy. Jeremia mpaminany izay niantso an-dranomaso hitondra ny vahoaka an'Andriamanitra ny vahaolana tokana tamin'ny fahababoana sy ny fangejana azo azy teo amin'ny vahoan'ny Babilôna. Ny andro vahaolana dia ny hoe miverena amin'Andriamanitra velona, ialao ny fanompoana Andriamanitra maty. Mibeba ka miverena amin'Andriamanitra velona, miala amin'ny sampy, tsy misy aina sy tsy manan-kery. Izany ry havana no foto-kevitry ny faminaniany Jeremia, mampiverina ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ilay Andriamanitra velona. Ireo vahoaka an'Andriamanitra izay nifikitra tamin'ny sampy, tsy misy hery, tsy misy aina. Eo amin'ny andininy 5 amin'ity 10 ity dia voalaza ny soratra masina manao hoe toy ny hazo voasana ho saridrofy izy fa tsy mahateny, ary entina ihany izy fa tsy mba hafa mandeha, aza matahotra azy fa tsy mahatonga loza izy sady tsy mahay manisy soa. Sa hitantsika ao anatin'izany andinin'izany ve ny famaritana entiny Jeremia milaza ireo sampy izay niondriana sy nankalazainy ny zanak'Israely tamin'ny fotoanany. Hazo voasana ho sarodrofy izy, tsy mahateny, entiny izy fa tsy hafa mandeha, ny Andriamanitra velona dia mpitondra fa tsy entiny. Ary eo amin'ny tapany farany, aza matahotra azy fa tsy mahatonga loza izy sady tsy mahay manisy soa. Ny Andriamanitra velona dia Andriamanitra manisy soa ny vahoakany. Eo amin'ny andininy 10 dia mamaritra indray ny amin'ny Andriamanitra velona i Jeremia ka manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fa Jehova no Andriamanitra tokoa, enizy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay, izay mampiororo ny tany amin'ny fahadezerany ka tsy tanty ny firenena ny fahavinirana. Havana malala rehetra amin'ny tompo, amin'ity alahady ity dia atsiarovantsika ny asan'ny fiangonana mitondra famonjena ho an'ny zaza izay nilaoza ndray aman-dreny na koa tsy manan-kia ao amin'ny toby mpamonjena zaza FJKM eny Ambohipotsy. 50 izy ireo no ao. Dia hoy isika hoe olona vitsikely izany ve dia anaovana rakitra isam-piangonana? Indray mandeha isan-taona. Fa tsy maintsy mieritreritra koa isika hoe ary aiza mba toerana amonjen'Andriamanitra anao? Aiza ny toerana amonjen'Andriamanitra antsika? Itony toerana itony ry havana no anonan'Andriamanitra fiadanana, no hitoriana ny famonjena amintsika. Itony trano fiangonana itony no toy ny toeram-pamonjena ho antsika zanak'olombelona. Ary mbola nantitra teran'Andriamanitra ny famonjena ho antsika zanak'Andriamanitra, ho antsika zanak'Israely, Israely vaovao. Amin'izao andiny soratra masin'izao ny andininy 9 fa mpamorona ny zavatra rehetra izy, ny Israely ny firenena lovany,
Jehovah tompony maro no anarany. Anareo famaritana an'Andriamanitra ireo no hitondrantsika fifampizarana ny amin'izany hoe Andriamanitra velona ka mamonjy. Itony no toeram-pamonjena. Ahoana no anehoan'Andriamanitra fa mamonjy izy. Andriamanitra velona dia mamonjy amin'ny mampahary azy. Andriamanitra velona dia mamonjy amin'ny mampifidy azy. Andriamanitra velona dia mamonjy amin'ny mampitaritafiky azy. Ireo telo ireo no ambaran'ity 9:20 ato amin'ny Jeremia 10:20 ity. Andriamanitra velona dia mamonjy amin'ny mampahary azy. Izy no nanao atsika sy izao tontolo izao izay isitrahantsika maimaim-pona. Nataony tamin'ny fahendrena sy ny heriny anehoany ny fahavelomany izany. Raha ny Genesis 1 dia nikorotana ary voaravaky ny aizina izao tontolo izao. Faniditra Andriamanitra tamin'ny asany fahariana dia nitondra fahazavana ary nandamina an'izao tontolo izao, nikorotana sady foana. Izany ilay famonjen'Andriamanitra pahary. Nidirany antsehatra ny aizina, nikorotana sy ny fahafoanana ary tonga nazava sy ny lama. Olo izany koa no asan'Andriamanitra raha mahary atsika izy, raha miditra eo amin'ny fiainantsika isan'andro izy. Ny aizina eo amin'ny fiainantsika tonga mazava, nikorotana sy ilay fiainana tsisy endrika sady foana tonga milamina. Izany ilay Andriamanitra mamonjy amin'ny mampahary azy. Raha ny filazantsara ka ny Luka mitantara nananganaka na an'ilay zazavavy nambarany tompo hoe tsy maty fa matory, dia tena milaza ny amin'izany koa. Andriamanitra dia mitondra famonjena amin'ny mampahary azy. Ilay zazavavy izay niantsona vonjy tamin'ny Jesoa, lazaina fa maty, dia indro mbola natsangany Jesoa indray. Tokony ho fantatsika sy ho saintsaintsika mandrakariva ry havana fa io Andriamanitra velona io dia mamonjy amin'ny mampahary azy. Tsy hoe mandeha ho azy ianao ilay natory dia hifo. Fantatsika fa eny amin'ny fiarahamonina dia ntsika ny fisian'ny olona hoe natory taony izy dia tsy nifo. Efa endrika ny famonjen'Andriamanitra ny famoazana anao ao amin'ny torimasinao. Mamonjy anao isan'andro Andriamanitra. Ilay torimaso saritsary ny fahafatesana ananganana anao indray mba ho tompona ndraikitra hivezivezy eny amin'ny fiarahamonina eny, hitondra fahazavana sy fiainana. Ianao ilay mihinana sy misotro, efa natsanga ny tompo mantsy ilay zazavavy kely lazainy fa tsy maty fa matory, dia hoy izy tamin'ny manodidina hoe omeo hanina izy. Ianao ilay mihinana sy misotro io dia asan'Andriamanitra, ny zavaboarin'Andriamanitra nomeny ho sitrahana, dia manambara ny fitiavana ianao ary mbola famonjena ianao. Ny ahitanao sakafo hohanina sy rano hosotrony, ny ahafahanao mihinana sy misotro. Fa eritrereto tsara hoe feno latabatra, nefa noho ny antony dia malaina ianao tsy afa-mihinana. Inona ny aminao? Zavatra bitika amin'ny fiainantsika andavanandro tahaka izany ry havana. Manambara ny asa-pamonjen'Andriamanitra amin'ny mampahary azy no tokony hatakaratsika fa ny Andriamanitra izay tokontsika dia Andriamanitra velona manangana atsika ao amin'ny torimasontsika. Tena torimaso ara-nofo ary mamelona atsika isan'andro amin'ny zava-pihinana sy ny fisotro. Andriamanitra velona dia mamonjy atsika amin'ny mampahary. Fa ny faharoa, Andriamanitra velona dia mamonjy atsika amin'ny Andriamanitra ny fifidianana azy. Rehefa nandeha ny tantaran'izao tontolo izao no arian'Andriamanitra dia nizotra tamin'ny fahalavony zany. Lavo ny zanak'olombelona. Dia manaraka ihany sika ny tantara ao amin'ny Genesis
tonga tamin'ny faharatsiana izy fa tsy nijanona hoe eo amin'ny fahalavony Adama sy Eva fotsiny fa ny faharatsiany zao tontolo zao na tonga ny tompo anapa-kevitra hoe raha vaiko eo amin'ny alalan'ny safodrano izao tontolo zao fa hifidy aho any Noa sy ny ankonany fa mbola tsy nijanona teo ihany ny tantara lavondray izao tontolo zao ny riare teo anatrehan'Andriamanitra ara Genesis 2:20 dia nitady mbola hitovy amin'Andriamanitra ihany ka nanangana ny tilikambon'ny Babely ao amin'ny 2:20 dia miantso olona anankiray mifidy olona anankiray Andriamanitra mba hitondra famonjena araka ny teny fikasany ho an'izao tontolo zao avy aminao no hitahina ny firenena rehetra izany riavana ilay Andriamanitra velona mamonjy amin'ny mampifidy azy mifidy olona trany hatrany ny tompo mba hitondrana famonjena eto amin'izao tontolo izao mifidy olona mandrakariva ny tompo mba anehoany Andriamanitra velona azy ka hamonjeny izao tontolo izao riavana malala rehetra amin'ny tompo hoy ny soratra masy Israely no firenena lovany tena fifidianan'Andriamanitra ny siny Israely ireo vahoaka an'Andriamanitra avy amin'ny Jakob niainga tamin'ny fifidianany any Abraham mbola noazony tao amin'ny Isaka ary tonga any amin'ny Jakob zany fifidianana nanorena mpanekena izany fampianarana lali ny Baiboly ny fifidianana ary tokony ho tsarotsika amin'izao fahatongavantsika eto an-tranon'Andriamanitra izao fa tian'Andriamanitra ianao ka nividiana mba isa no tonga hivavaka tamin'ity an'ity na ninona ianao tsy nijanona tany an-trano na ninona ianao no tsy nandeha fandaharam-potoana hafa na ninona ianao mbola tsy nanohy fialan-tsasatra lavabe nandritra ny herinandro aza manao hoe efa ampy indre pastera mba mipetrapetraka ty am-piangonana indray tsia lay fitiavan'Andriamanitra velona hamonjy anao no nifidiananao isan'ny mpiara-mivavaka tamin'ity alahady an'ity anononany teny mpamonjena itoriny ny nifidiananao ho isan'ny olom-bovonjy dia aoka ino sy eriere isika fa tsy no ny finiavanao mety hoe nandahatra fotoana fotsiny zao ho tonga ato am-piangonana tongavanao hoe fa no ny fitiavan'Andriamanitra ny fidy anao indrindra niantso ny anaranao mba handre izany teny mpamonjena izany Andriamanitra velona mamonjy amin'ny mampifidy azy Andriamanitra tsy ny ianao dia nofidiny ary anambarany fa velona izy ary miantso anao ho amin'ny fahavelomana koa ny fahatelo ny soratra masina dia manao hoe Jehova tompony maro no anarany fa maritana fahatelo ao anatin'ity 9:12 ity ny fanambarana hoe Jehova tompony maro no anarany Andriamanitra velona Andriamanitra ary mamonjy amin'ny mampitarintafika azy izy mamonjy amin'ny mampahary izy mamonjy amin'ny mampifidy azy izy mamonjy amin'ny mampitarintafika azy izy Jehova tompony maro ny dikany teny hoe Jehova ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay ilay tsy miova fa tompony maro tompony hery sy ny tafika rehetra ary mahakasika ny indrindra ny tafika ara-panahy maniraka ny anjeliny mitoby manodidina izay mahatahotra azy ny tompo mba hiaro azy amin'ny tafika ataon'ny Satana mba hiaro azy amin'ny loza sy atampo ara-panahy mpiaro tsy mpitsara amin'ny fahamarinana koa ny tompo raha tononona amin'ny hoe Jehova tompony maro riavana malala rehetra amin'ny tompo tsaroneto ny soratra masina amin'ny Exodus 4:14 manao hoe any Jehova niady ianareo angina izy no mitarika antsika mba handresy manoloan'ireo ady rehetra ara-panahy hatreny zanak'Andriamanitra ao anatin'izany ny ota ny faharatsiana rehetra eto amin'izao tontolo izao ary ny fakapanahy izay manaky
mandondona eo anoloantsika dia miaro izany ilay mpitaritary miaro atsika amin'izany ilay Jehova mpiady mahery miaro atsika amin'izany ilay Jehova tompony maro ampiaro amin'ny fiainanao fa miady amin'ny faraharatseny amin'ny rivotra isika ny tompony mpitaritafika ary tsy maintsy andresy isika tsy misy izay efa nofidian'Andriamanitra efa nandalo ny fahariana vaovao tao amin'ny Kristy ka ilavolefina indray manoloana ny fakapanahy mierina tony liona mitady izay arapany Satana fa isika dia voambina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hitanao tany saina tsy fantatrao ho faritana mba tsy ho voarembina izany liona izany isika mianakavy mandrovo tsy ny devoly hitantsika tseroa mitady hanampina ny masom-panahintsika tsy hahita n'Andriamanitra ny fampianaran-diso samihafa rehefa manaraka amin'ireny ianao indraindray na sendra makeo atsofinao izy any amin'ny fiara fitateram-bahoaka rehefa sendra nandalo teo masonao izy raha nitady karazana fahita lavitra samihafa ianao dia gaga hoay retolole dia maninona daholo izy ireo sy kely amenina aloha izay olona mpitory dia manao daholo koa le olona dia ataovy aloha zao dia manao daholo koa izy fa tsy mba hoe mibebalo dia mba samy mibebaka fampianarana tahaka izany a no mandiso ilay Andriamanitra ny fahafantarana Andriamanitra ny Andriamanitra velona dia mamonjy ary miaro atsika amin'ireny fampianaran-diso ireny tsy hoe miaro atsika amin'ny asa matin'ny Satana ihany toy ny ota sy ny ratsy ary ny fakapanahy fa miaro atsika amin'ilay faharatsiana ara-panahy ny fampianaran-diso indrindra koa tena ataovy takatsika riavana fa amin'ny finoana dia miaro atsika Andriamanitra mifikira amin'Andriamanitra matoki fa izy no mitarika atsika ary mampandresy atsika mamonjy Andriamanitra manarina amin'ny herin'ny Andriamanitra ho an'izay lavo ary mampijoro tahaka nampijoroany ilay zazavavy kely maty lazaina fanatory nampijoro mba hahatonga azy andresy ka hiverina indray amin'ny fandresena eo amin'ny fiainana andavanandro tena miaro Andriamanitra riavana tsy lavolesina intsony isika manoloana ny sika ny fakapanahy ny rehaka atao Satana manodidina atsika mpandresy isika satria Jehova tompony maro ilay Andriamanitra velona no miaraka amintsika fa marana dia anjo toy izao manao hoe Jehova tompony maro pahary ilay nifidy atsika no miantso atsika hiala amin'ny sampy amin'ny zavatra tsy maharitra tsy manakolazaina na ho tenenina amintsika akory ilay entina fa tsy mba mpitondra ilay mpanao izay aratsy ny fiainantsika fa tsy mba mitondra fahasoavana ho antsika izy no miantso atsika ka sokafy ny fotsika sokafy indray ny fiainanao ho amin'ny famonjena izay ataony avelao izy amolavolanao ho voary vaovao amin'ny Kristy ho toviny aminao ny teny hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha raiso amin'ny fitiavana ny fifidianany sy ny fanavotany nataony ho anao tsy tonga ho azy teto amin'ity fanompovavahany ity ianao fa tiany ka nofidiny mba andre ny famonjeny ary miadia amin'ny finoana miaraka amin'ny mpitaritafika lehibe Jehova tompony maro no anarany tsy lavolefina manoloana ny fakapanahy ianao ary tsy lavolefina manoloana ny loza manodidina atsika ara-panahy sy ny arany ho an'Andriamanitra ny voninahitra Andriamanitra velona hiankina atsika mamelona atsika olona ny fidiny izy amen.